tonga nijery fotony ny fahasalaman'ireo ombivavy be ronono izay nafarana tao amin'ny ivitoerana fifamanoro ihany koa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera izay misahana ny fiompiana. Ijery fotony aloha voalohany indrindra ny fitoizan'ilay fandraisana n'ilay ombivavy be ronono, fijerena ihany koa ny fahasalaman'ireo ombivao nafaranareo. Araky ny hitantsika teo moa tamin'izay fitetezana rehetra nataontsika teo fa salama tsara avokoa izy 580 tsy nahitana n'izay soritra rehetra zay noho ny fandraisana andraikitra n'ireo teknisianina tety fotony ny fiarovana n'izay biby fiompy zay mandritra n'ilay fandalovan'ilay aretina. Jerena ihany koa ny ombin'ny fifamanoro satria araky ny fahatatsika dia ato anatin'ny ivitoerana fifamanoro avokoa misy ny omby izay en quarantaine sy ireo omby nompiany izay mipetraka aty amin'ny box aty ambadika aty moa zany mijerena foana koa ny ao fa salama tsara tsy ahitana n'ilay soritra aretina. Manoloana ny aretina izay miseho amin'ny omby ao amin'ny faritra Vakinankaratra dia nisy ny valim-pitsiriana. Iny moa araky ny fampizarana ny araka tamin'ny talemisana ny service vétérinaire fa efa nisy résultat hita à partir ny laboratoire teny Anosimasina iny kosa dia fantatra aloha tamin'izay fotoana zay fa aretina d'origine parasitaire no voamarina voalohany aloha izay efa base ny angano ireo dokotera vétérinaire rehetra misehatra atao amin'ny faritra Vakinankaratra eo ihany koa ny sampandraraparitra misahana ny fiompiana no base ny angano zareo zany nanaovana n'izay fitsaboana zay. Sy araka izany ny fanentanana ireo mpiompy mba hanantona avy hatrany ireo dokotera mpitsabo biby raha toa ka misy soritra aretina mampiayay amin'ny biby ompian'izy ireo. Raha vao misy nitrangana aretina fivalanana eo amin'ny omby dia manantona avy hatrany ireo dokotera mpitsabo biby na ireo teknisianina miara-miasa aminy eny anivon'ireo commune na ihany koa manantona avy hatrany ny sampandraraparitra ny fiompiana ny mahakasika ny fanaraha-maso ara-pahasalaman'ny biby. Ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia maneho hatrany ny fahavononany hanampy sy hanotrona ny mpiompy ho fampiroborobona ny sehatry ny fiompiana.